anio fa sivy ny volana Mai fanolofisy roa arivo no misokatra ny fomba ofisialy ny fifaninanana ho an'ny reny sy ny ankizy, fifaninanana ao ambassadrice en santé sy fifaninanana ankizy modely ao anatiny fikarakarana anetsika festival mère enfant izay ho totosaina ny 20 sivy ambopolo 30 volana jona ho avy izao no anatotosana ny fifaninanana manentana ny ireo reny rehetra izay 15 taona hatramin'ny 30 taona andray anjara amin'ny fifaninanana izay afaka misokatra anarana any amin'ny direction régionale en santé eny amin'ny province misy anazy dia ho an'ny reny ho an'ny ankizy kosa dia manentana an'izy ireo izay 20 taona monja afaka mandray anjara amin'ny fifaninanana ho tonga hisoratra anarana eny amin'ny Foube record ny misy zato eto Antananarivo ho an'ireo lina izay andray anjara amin'izay zany ho an'ny fifaninanana ho an'ny ankizy modely ao anatin'ilay fifaninanana satria ny hetsika festival mère enfant dia ao ambany fitaria ministère fahasalamam-bahoaka ny tanjona zany dia anana reny amin'ilay fifaninanana ao ambassadrice en santé isolo tena ny province tsirairay avy izay anampy an'ireo mpiara-mombonantoka sy ny ministère fahasalamam-bahoaka anao ny fanentanana ara-pahasalamana na ho an'ireny sy ny zaza na ho an'ny fahasalamana amin'ny ankapobeny ho an'ny ankizy kosa ny fifaninanana ankizy modely izay amantarana ny resaka fahalalana ankapobean'ny ankizy ho an'ny 20 taona monja savoir être, savoir vivre, savoir faire ny ankizy dia eny amin'ny Foube record no andrasana anjara amin'ny fifaninanana. Misy loka hozaraina fa tena maro be ny loka hozaraina ho an'ireo reny sy ho an'ireo ankizy tafiakatra ao anatin'ny fifaninanana ireo telo voalohany zany isaky ny province dia efa mahazo loka ireo telo voalohany dia ny ankizy kosa eto Antananarivo ireo telo voalohany ihany koa dia efa mahazo loka maro izay surprise ilay izy tsy ampoizitsika